voanana na hoe voananana etskelenge misy marobe am'ireo zava-tsony entin-drazana navalonao sy nataonao toy ny vatona tindriasana voanana izay ifampiresantsika indray mahakasika ny tena tontolo gasy ihany koa etskelenge misy marobe am'ireo zava-tsony entin-drazana navalonao sy nataonao toy ny vatona tindriasana tongotra no nasatra kirarona mandany fananana diarovana vato mandratra mampitaly reo tsy mba manana ny mazavana tananary solomaso no natakonasy rehefa ino ny everinao anafenana miarika atao efa ngetalo izao toko diavanana no akamasinina diatsainako misiko ramanao fatimbanam eny ary dia faly miarabasika menakavy indray a eo amin'ity fanarahana nyity fandarana voanana ity ato amin'ny culture TV amin'izao arivariva alinalina izao ny hitondrana ianao ndray amin'ity ndray mandeha ty dia aty Atsimo-Atsinanana Antananarivo ty aty amin'le toerana atao hoe Ambatofavalo isanazavy izay Ambatofavalo zao fa raha ohatra zany farita na ara-tantara dia aty amin'ny faritry vakansaona izy Atsimo-Atsinanana Antananarivo ato amin'ny varatra ato ny miafina ny masina Andriamanandro anio ato Mananara ato amin'ny lafiny atsimo no misy Ambohimanjaka sy Andramasina misy Andralanomboango vadin'Andriamasina valina fahasivy sy misy Andretsolo ato Atsinanana misy Andriampanarivo Manjaka Retsimery-be Andriamanandraivola ary Andriampanjaka-be teraka izy efatra menada ary atendrevana misy Andriamananoro ao amin'ny faritry tsy efasy tsy fahamaroandrina raha ohatra izy zany farita na ara-tantara dia zay ato ampovoan'ireo andrinamasin'ireo izy ty Ambatofavalo ty moa zany dia manana ny tantarany ka ato Atsinanana ato hoazavainy ako rehefa avy eo momba ny Ambatofavalo fa dia andaotsika ary hiakatra eny dia hotohizana ny fanazavana isaina lefarobakerite iosana reo atala marivo salosana mitaloja zaraina vetrany fakarazan-tamode valany zay mitranga sy tao masovao iroboana fotsiny sao etskelenge misy marobe am'ireo zava-tsony entin-drazana navalonao sy nataonao toy ny vatona tindriasana tongotra no nasatra kirarona mandany fananana diarovana vato mandratra mampitaly reo tsy mba manana ny mazava eo anao andrefa zany eto milohany eto dia valo miakatra ny tapany any everinao anafenana miarika atao efa ngetalo izao toko diavanana no akamasinina diatsainako misiko ramanao fatimbanambinina zao hitanareo tsempoka tsara zao tety Ambatofavalo tena hoe nanapirofo mivantany ty le vato ty ato amboniko ato ty avy nanapirofo an'io io zao mantsy mifandehany Ambatofavalo le fahavalo resantsika eto tsy hoe fahavalo ennemi na fahavalo adversaire fa hoe fahavalo refy zany ohatra zao ny refy ray ohatran'io zany ny atao hoe refy ray de valo amin'io ty vato be ty zay le hoe Ambatofavalo ka ny voalazany tantara de zao na lehibe ony na kely ony mandrefy an'ty vato ty de valo ohatran'iny foana ony io refy io
ao nefa le teny gasy hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina fa tsy hoe manamaivana ny resaky ny taloha nanam-pirofo a io a de tena valo tsy tonga sivy mihitsy ny ala teto atrao ambony atsinanany eo na andrefy a tena tsy tonga sivy io a fa valo izy a zara fa misy kely ny heriny zany hoe za zany zao tsy ao anatin'le olona tena hoe lava ranjanana be mahatratra 2 metatra eo amin'ny 2 metatra 7 ah tsy le tena zazakely hoe fohy kely koa fa nefa de valo izy zao nanam-pirofotsika zany androany ty ambato fahavalo ty a de hitatsika eo moa zany a ny vohitra zao ito andrefako ito a mivavady mbola ao ny aviavy sy ny sisa tanàna fady tany manga izy ty fa taty aoriana moa le taranaka zany memiova de betsaka no efa tsy miraharaha tsony ny afadrazana de lasa manomboka mivily lalana manary fifehezana fa ny tena marina ty ambato fahavalo ty a de fady tany manga le mamoaka an'le tany manga avy any amban'ny tany mihitsy zany no tsy mety eto amin'ity faritany ty efa andresan'ray aman-drenitra Davida tamin'ny fiandohan'ny fandarana teo ny tetiarana kely tsotsotra ny aty a ny andrimbe tompom-bohitra sy ireo taranaka tamin'izany fotoana zany zay nametraka n'io fomba sy fady io fady tany manga io a sady tsy anaova trano zany no tsy anaova tafo no indrindrindrindra hoe anaovana biriky andeha ho amidy fa tena hoe mivarotra tany-drazana ara-baky teny mihitsy a ny olona manao an'izany efa miresaka an'izany fady zany ihany tsika fady avahako tsara fa samy hafa ny fady sy ny faditra tsy mitovy zay ny fady a de le zavatra tsy azo atao zay le fady fa ny faditra indray a de hoe zavatra atao mihitsy raha sendraka misy zava-mitranga anankiray zany loza be na tranga mety maningotraina mety mandratra mety takataka an'izay moa zany a salama daholo e salama tompoko de tahaka an'izay zany ny fandehan'le le fady ny fady a de hoe tsy azo atao voarary zany ka raha sanatry zany ka nahotan'le fady de zay le hoe lasa misy fady miditra lasa mifadiditra am'izay mizahatra mifadiditra aminao zay le ala-paditra ka tsy mitovy zay resaka zay zany a de tsara ihany no iresantsika kely azy fa ataontsika tahaka ny rafotsy be lava tohatra ty lalana afaka ihany io a tahaka an'le zafikely ny anjera tohatra ihany koa efa any any tena de mitondrako fafa ozy bebe ararotsika dolo zay zavatra rehetra azo resahany ao am'izay mifaditra zay jereo tsara zao ny fitenin-drazana ny akoho ny raha natody miala faditrahatra ny ombalara itrena miala saro tandroka inona le ataon'ny akoho vavy mifaditrahatra io a rehefa natody izy rehefa tapitra tody izy de ikotrika am'izay de inona ny ataony zany mifaditrahatra am'izay izy aloha ataony misaritaka be tenany io fenony ahatra ny tenany a de amin'iny fotoana iny izy le manamboatra le akaniny kely ikotrehany eo zany de mifaditra zany le akoho vavy eo zany hoe mifaditrahatra zany hoe rakotra ahitra zany le vatany ohatrany hoe misy ahitra mifadiditra misaringotra zay ngamba malaza azy a amin'ny tenany moa zany de jereo tsara fa amin'ny olombelona taloha rehefa le mahita fahoriana zany ny tolo de inona ny ataony maka bozaka zay voaray an-tanany eo izy de atatao any ato atapindohany teo izy mifaditra Andriamanitra andrenanary mifaditra rerazana zany hoe misy zavatra zany mampangorangoraka mampihetsika an'le ovana any anaty io le hoe mifaditrovana ozy tsika de manetsika an'le ovana any anaty any mahatonga azy hifaditra mifamatotra am'izay any hoe mifaditra ahitra mapondrana inona indray le fondrana indray a andrasoke rehefa mahitsika de asehoako tsara fa io fondrana io a vody akondro le am'le vody akondro iny le ahay any atokotany izy io taloha ampiarahan'ny olona am'le bozaka fanao kitay reny le bozaka fitaina zany de rehefa tena mifaditra eny atokotany le olona zany hoe mandre fahoriana be izy a de mifaditra eny atokotany de zay voafoakany rehetra eo nohon'le fahoriana mafy loatra zay sendra voafoakany eo zany na bozaka na fondrana na inona de atataony any atapindohany any daholo faditra Andriamanitra andrenanary mifaditra rerazana zay zany le hoe mifaditra ahitra mapondrana fitenitsika mantsy le izy de alao resahana ihany fa draindray misy olona tsy mahalala akory ny zavatra resahany fa de miteny fotsiny ka miteny a
de indrindrindrindra tsika mpikabary mpitondra resaka eny anivon'ny fiarahamonina mba hoe tsy isika ny andeha amily an'le tantara na anovan'le fomba amam-panao arak'izay fiheveratsika azy fa misy antony ny taolona nao andreny. Cultura Event sy Club Sameva manolotra ho anao akony mpifankatia Cabaret édition spéciale Saint-Valentin iarahana amin'ny Irambilans ny asabotsy 7 volana febroary 2024 manomboka amin'ny 7 alina. Toerana Club Sameva Ambomanga kely. Billet simple 30 000 ariary, couple 50 000 ariary, VIP couple 100 000 ariary. Contact 033 45 722 22 034 82 950 57. Partenaire YouPrint. Partenaire média Cultura TV, Cultura FM. Et si une idée pouvait changer l'avenir de Madagascar? À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Techstars Startup Weekend Women 2026 débarque à Antananarivo avec une ambition claire: faire émerger des projets innovants et accélérer le leadership féminin. En seulement 54 heures, une idée devient une start-up. Un pitch de 60 secondes, des équipes multidisciplinaires, un prototype concret et surtout, le courage de passer à l'action. Ici, on apprend vite, on teste, on construit, on ose. L'enjeu est mondial, l'équipe gagnante participera à un concours de pitch Techstars en ligne et les finalistes bénéficieront d'une masterclass préparatoire Master Your Pitch Techstars et pourront remporter des prix en espèces, un entretien garanti pour un programme Techstars, le mentorat des dirigeants de Techstars et plus encore. Du 6 au 8 mars 2026, à l'Institut international des sciences sociales, immeuble Le Pouce Fitness Tsiadana. C'est maintenant que tout commence. Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Innovateurs, designers, développeurs, c'est votre moment. Sponsors, partenaires, devenez acteurs du changement et connectez-vous à un vivier de talents exceptionnels. Techstars Startup Weekend Women 2026. Transformez votre vision en réalité. Resahako kely indray le mifaditrovana fa efa voalazako teo ihany moa izy. Ovana. Ino ny ovana io a? Retsika fandrenesana ao anatintsika ao ny atao hoe ovana. Mivezivezy amin'ny tenatsika ao izy io, de zay faritra tena lalovany no mandre an'le marary. Ohatra zao hoe misy zany nify ho an'ny olotra. De ohatra ny tsirenao mihitsy zay zavatra rehetrarehetra manodidina ny tenanao, fa ao am'le nify lanin'ny olotra ihany ny tena renao manakotsako mafy, ao zany le ovana. Zay le ataoko hoe zay lalovany eo de mandre manaitaina. Raha ohatra hoe maratra ny tongotra any amin'ny faladia any, de ohatra ny hoe ao le mifantoka ny ainao ray manontolo. Misy ohabolana amin'ny teny zay hoe any amin'ny marary no misy ny aina. Any amin'ny marary no misy ny aina. Le atsika am'izao fotoana indray de efa hoe any amin'ny tsomvoto manaitaina ho. Zany indray laza zavatra misy. Fa hoe any amin'izay marary misy ny aina. Le aina ao amin'le marary iny zany le atao hoe ovana. Mivezivezy ao anatin'ny vatantsika io izy io ka mampangorangoraka, mandretsika an'le fanaitainana mafy any anatintsika any zany. Raha misy zao olona ohatra hoe miasa zany le ovana ao anatin'le vatany ka mipetraka eo izy a, de variana. Ohatrany hoe misy zavatra ifatohan'ny sofiny, de namiratra azy io maso io a, de ohatrany tsy mahita akory an'le zavatra mandalo, fa le sofina zany no ifatohan'le ovana. Misy fotoana indray hoe
mijery zavatra anankiray le olona de mifantoka any amin'iny de ohatrany tsy maheno akory zay zavatra resahana aminy fa mifantoka anyndray le maso de ao ndray zany le ovana. Misy ndraiky io le hoe endrika fiasan'ny ovana eo amin'ny vatantenatsika. Le fiasan'ny ovana eo amin'ny vatantenatsika io de ohatran'izao. Raha misy zao olona ohatra zany hoe mihinana marikivy be de ianao le mijery tonga de terakivo azy. Na vao miresaka aminareo zao hoe alay visaratsena nge hoe mijery ana eto nareo de misy olona za mihina mbomadilo be tena tanareo le voamadilo maramara tsara miaraka amin'ny siramamy kely de mihinana eto amasinareo zay zao nareo de efa mafana sahady ato de manompoka amin'ny voto mangy de zay le hoe mihetsika zany le ovana ao anatsika. Misy ohatra ankizy kely miodikodina eo de manao sangodingodim-panina eo izy de oziny eo bolana hoe tsingeringerina akizy ka ny lehibe avy mifanina de satria iny le asan'le ovana iny. Misy zany zao ohatra indray hoe olona maratra be tena miteteraha be sanatria ny vava zany ohatra hoe voadidi masinika azo ny tanany tonga de le mitirefidrivoka raha be de misy olona tsy mahazaka mijery an'iny tonga de safotra izy ndray ny torana bongo maso mitsena faty otsika jembe aloha amin'ny manamanjo de iny olona iny zany iny le asan'le ovana zany iny ao anatin'le vatana. Raha mahita zao tsika hoe olona mampalahelo kely mampangoraka kely fadiran'ovana ndray otsika mbola ao ndray zao le teny hoe ovana de maninona vadika mangoraka tsika mivadika malahelo tsika zay le fiasan'le le ovana ao anatin'le vatana. Ka le mifaditra ovana zany eto hoe rehefa sendran'le mifaditra zany le olona hoe mifaditra Andriamanitra andrenanary mifaditra rerazana de le mifaditra ovana zany de entina ilazana an'le hoe mba mangoraka mba malahelo mba manana fo antry. Ka rehefa resahan'ny olona zany ty koa tena olona tsy mifaditra ovana mihitsy de tena olona tena tsy aleny ianao zany tena manana fo vato olona tsy mba mahay mangoraka tsy mahalala sahala tsy mahalala kely manao kely fakakitay bebana manao didiko fe lehibe manao didiny be sandry zany le izy olona tsy mifaditra ovana. Fa le mifaditra ovana zany de olona ohatrany hoe hodidinin'le fangorahana hodidinin'le alahelo hodidinin'le fihetsepo mandrehan'le fanaitainana zay le hoe mifaditra ovana. Any amin'ny faritra Atsinanana any na any amin'ny foko sasany ihany koa io ovana io de le sisy azo hitanareo le ohatrany hoe karazana potipotikazo avy ny sisinina zany de iny ndray ny azony ataony hoe ovana. Any amin'ny foko sasany ndray misy mihitsy zava-maniry ndray ataony hoe ovana karazana ahitra izy io de iny ndray le ovana mitovy an'le resantsika teo ihany le fombany hoe ifadirana rovina de alefa ao tapinto faditra Andriamanitra andrenanary faditra rerazana satria mahita loza na mahita zavatra mampangorangoraka de ohatrany hoe aza manody aza mikasika ty amiko zany fa efa mba mampalahelo io mahazo azy io de zay le hoe mangoraka manana fo antra. Satosatonanjavatra zany ifampiresantsika zany fa ny voanana moa de mivelatra lavitra be ty fandarantsika ty ka rehefa mety ho tontolo azotsika ifampiresahana de resahantsika daholo na fomba fiteny na mahita vohitra mahita tanàna mahita fambolena mahita biby amam-borona na mahita olona mandalo ohatr' zao avy netsena azy zao tsika salama daholo tompoko na mahita olona ohatr' de be dehibe ny azo resahana am'ireny hoe fa inona ny mahatonga ny diasy miteny rehefa andeha tsena de mitondra matavy fa maninona ny matavy inona le matavy tsy hoe tavy kena raha miresaka manko tsika zao hoe sady tavy no ny volony ny sady tavy no ny volony tsy hoe olona matavy be rakotra volo be fa zany ndray manko de hoe sady taviana no voloina tonga de mamparikoditra be ndray raha vao zany hoe sady taviana ny voloina fa le sady tavy no ny volony zany de hoe tena ao amin'le endriny tsara mba tena mba hoe nofonofosana mba mampitsiriritra no mijery azy aza hoe matavy. Hafa ho an'ny taviana ny sady volony de ohatra zao hoe volon'andro zao tsara ny volon'andro aty tsy volombolon'ny anorana ny andro reto volo azo reto zao de samy manana ny endriny tsirairay reny fambolena reny de samy manana ny volony misy maitso tanora misy maitso antitra misy nefa manompo mavo misy de samy manana ny volo ka ohatray le sady taviny no volony tsetsa tsy aritra daholo zany rehetrarehetra zany ifampizarana amitsika menakavy jerena amin'ny maso ijerena amin'ny mahatsara de antenaina fa tsy andraraka ilombeandoha isika taranaka rehetra amin'ny fitiavana ny ty mahagasy atsika ty na amin'ny alalan'ny teny na amin'ny alalan'ny fomba fa zahay indray aloha zany ny azony anko izaraina amitsika tamin'ity fandarana voanana tamin'ity andro an'ity.
Sona no tico lasaina, sai endri no akaisaina, le farota kerite iusana, reo atala marivo salusana, le taloja zaraina vetrani, makarazan tamote palani, sai mitranga se toma sopao, irubuana fotsiny zao. Etskelenge, misy maro be, am'ireo zava-tsondy atin-drazana, no navalonao, sy nataonao, so ny vato natindry asana. Dia tongotra no nasatra, kirarona mandany fananana, diarovana vato mandratra, mampisaly reo tsy mba manana, le mazavana tananary. Rehefa anorina trano nenana dia izao no fanaon'ny tolo, mijery rontany, zany hoe mirona makaiza le tany, azo betrahana ve sa tsy azo. Ny trano mantsy a anangolana, ny trano a hiterahana, ny trano a hivelomana, ny trano a ananana faramandimby, ny trano a ananana fahasalamana, ny trano a anangona karena, anangonam-bola. Ka raha vao tsy tonga lafatra ny toerana anorenana ny trano dia tsy maintsy misy bangy ireo zavatra ireo. Ny trano mantsy raha ohatra alavaina hoe TRANO dia mifanalavana an'ireo hoe tany, rivotra, afo, rano. Singa efatra misy ny fahavelomana eto ambonin'ny tany. Eto amin'ny toerana ity tsika izao, raha indray mijery le tany a, le tany hitsahako ity zany, dia tena hoe ngitangita izy a, tany tsy mahavelo tena, ohatran'ny tany noana zany, miotsaka ho azy. Dia ny dikan'izany a, raha eto no manorina trano, raha tsy mahay tsara mimpametraka ny fametrahana ny trano dia sahirakirana ny ivelomana eto. Todika miakandrefa antsika, hoe miakandrefa mbaravarana ny tany. Dia mitodika eo tsika dia zao, misalava be tonga dia mibanaka mahitsy be hatrany talata. Dia ny trano nenana tsy azo atao mitsinjo vavasa fa tsisy fifarany zany. Zay tonga dia mibanaka be zay a, dia milaza zay hoe lasa ny vola, lasa ny herena, tsy mangona ninona fa zay azo lany, zay azo lany, zay azo lany, zay azo lany. Tandremana zany no manorana trano a, mifanitsy amin'ny vavasa. Mahita koa tsika eto andrefana eto, misy ohatry ny hady a, dia misy aloka kely, io le hoe alokely. Raha tandrifin'iny ny varavarana dia io mandefa araretra ny onja miditra ny trano, onja ratsy. Dia lasa miteraka aretina, miteraka gidragidra, miteraka ady ao anivon'ny tokantrano. Dia zay zany tsy maintsy jerena ny rotany. Tsy mahoany tsika misy trano ovary io zao jereo, io a tsisy monina zao trano, ary levony eo am-pitoerana fa naninona ary. Zavatra telo mety nahatonga azy. Diso ny andro nanorenana, ny rotany nipetrahana ray mety tsy mety a, ary ny fombany ray tsy tanteraka. Dia lasa olo zao le trano, tsy tamana ny tompony a, miotsaka eo am-pitoerana, rava, nona, tsy mangona ninona dia rava. Ka rehefa hanangana trano tsika dia tandremana tsara ny rotany ipetrahana, ny fitodiny a, fanaraka amin'ny tonin'andronao a, zavatra tarafiny. Fa raha tany a mitsinjo alokely an-tanety, mitsinjo tany maratra, mitsinjo mifanena amin'ny renirano, zany rehetrarehetra iny a dia mandefa onja ratsy anivon'ny tokantrano ka tandremana. Nefa raha io ny taninao ka tsy maintsy honenana, dia manoro trano zany misy zavatra levona amin'ny tanàna, dia avilena zava-maniry eo aloha, dia misy fombafomba be atao, zay vao onona amin'ny tany fa tsy mandidy dia homana, mitetika dia mandrasa, misoroka dia mitorevaka. Ka zay zavatra zay a, tsy maintsy tandremana tsara, na ny hazo maniry amin'ny toerana, na ny zavatra tsilovon'ny maso, na ny itodihan'ny trano, na ny petrahan'ny tongotra, tsy maintsy petrahana satria averiko tsara hoe ny trano a, angalana taranaka, amorina harena, hitadiavana fahasalamana, amary toerana, amary tany honenana, zay ndrehetra zany a tsy maintsy tarafina avokoa raha hanory tokantrano. Toy izay koa ny fanambadiana. Ny fanambadiana dia aka manory tokantrano, tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra, tonga lafatra ara-pirazanana, tonga lafatra ara-pomba, tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra. Fa raha misy zavatra tsy tonga lafatra zany ny fombafomba fanaovana kabaret-panambadiana, tahaka ny fombafomba manaovana trano, dia tokantrano tsy mateza io satria tsy tonga lafatra ny fomba. Ohatra hoe misy haja sy hasina ary voninahitra, tokony omena ny ray aman-dreny, sahala an'izay le hoe ity misy tany maratra, tokony alana faritra, tokony zao. Ka raha vao tsy tonga lafatra ny fomba atao amin'ny vehivavy anankiray vokanambady a, dia tsy tonga lafatra ny fanambadiana, dia tsy tonga lafatra ny fiainana. Be dia be zavatra tsy tonga lafatra zany, mety tsy ambim-bola, mety tsy ambin-janaka, trano mety tsy hango-karena, trano mety marary lava, trano mety tafihan'ny dalo, trano mety nona tena dia tsy mahavany tena mihitsy, tsy tonga lafatra daholo zany rehetrarehetra zany. Ka ny trano honenana sy ny fanambadiana orona dia lalam-panahy anankiroa mifanahaka ireo. Ka rehefa tsy tonga lafatra ny fanambadiana, ka mbola tsy tonga lafatra ny trano honenana, dia ny anao mibe indrindra
fa de mahantra velona sady mahantra ny tsy manana ny diron-dozy eo ka izay no ataontsika tamin'ny fandarany ity zany a nanaovana ihany koa veloma mandra-pioana mandra-pitafa irahina sotso avasara ten'andriamanitra tra ranitra aza marofy ifanatitra mambady ifanatitra mantsanaka ho ela velona ho ela finaritra velomana saovatsara otra aly zay indrindra de tsara mena indray tompoko ao amanaraka andraytsika miona veloma Etielenge, misy maro be am'ireo zava-tsony entin-drazana no navalonao sy nataonao toy ny vato natindry asana